Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Manolotra ny vaovao. Takarivan'ny sabotsy faraika ambe folon'ny volana jona 2024 manaritra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy faly tafaraka aminao izay asanjak'andriamanana no hiaraka aminao anatin'ny minitra vitsivitsy ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao dia asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany sabotsy ny andro ibantoerana ao anatin'ity fampalalam-baovao ity ny sehatra sosialy na izany aza tsy adenao amintsika ny mitondra ny makasika indrindra ny tontolo politika eo ihany koa ny makasika ny fahasalamana sy ny lafim-baovao ny makasika ny mety toetrandro aloha no anamboatritsika ny fampalalam-baovao izy fetraikany amin'ny toetrandro eto amintsika ny herin'ny ilay rivotra avy any amin'ny tapany atsinanana indy manomboka amin'ny alatsinaina avizao zany dia ahitana fiovanany maripana amin'ny akapobeny eto amin'ny nosy isy fiovana tampoka ny toetrandro atoato ry zareo fa mila mailo sy mitandrina ary mifanentana isika indrindra ny kasika ny fahasalamana mba hiarovana ny andrehetra no antony ilazana an'izany meloha ny tsara fiomanana tsy ho tapony loza araka ny vinana taony meteo malagasy manomboka amin'ny alatsinaino avy zao hatramin'ny alarobia 10 jona hiaratsy ny andro indrindra any amin'ny ireto fahatra ireto avaratra atsinanany nosy ny atsinanana manontolo ny afovoatany hatrany amin'ny faritany ny fianaratsoa anorana amin'ny tsy tapitapy mandritry ny tontolo andro sady hidina hatrany amin'ny 12 degré celsius ny maripana ambony indrindra ny antony fifanonjon-javatra telo samihafa no mahatonga an'izay eo aloha ny herin-rivotra avy any atsinanana efa mahazatra amin'izao ririny izao akoatr'izay misy ny rivotra mangatsika sady mitondra amandona miditra ao analanjorofo ao ary farany ny fisiny ny atsontsika hoe dépression dynamique ho tanterina amintsika tsikelikely momba an'izay manaraka ao amin'ny elakan-drano ny Mozambique samy mailo sy mandray andraikitra ary ataovy mafana tsara ny zaza ny ankizy raha teo rehefa alefa mianatra ataovy mafana tsara ihany koa tandrovo tsara ny fahasalamana ho an'ireo manana olana amin'ny taovam-pisefona koa samy mandray andraikitra